Lioka toko fahatelo amby roapolo. Initsarany Pilato an' Jesosy sy ny nanolorany azy ombona tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olona rehetra nitsangana ka nitondra an' Jesosy tany amin'ny Pilato, dia niapanga azy ka nanao hoe, ilay ity hitanay nampiodina ny firenenay sady nandrara tsy andoetra ho an'ny Kaisara ka nilaza ny tena no Kristy mpanjaka. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namaly azy ka nanao hoe, voalazanao. Dia hoy Pilato tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny vahoaka, tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity. Fa vao mainka nandetika ireo ka nanao hoe, nampiodina ny olona izy sady nampianatra eran'ny Jodia rehetra nanomboka hatrany Galilea ka hatraty. Raha nandre izany Pilato dia nanontany raha olona avy any Galilea Jesosy. Ary efa fantany fa avy tamin'ny tany tapahany Heroda izy, dia nampanatitra azy tany amin'ny Heroda izy, fa tany Jerosalema koa Heroda tamin'izany andro izany. Ary faly dia faly Heroda raha nahita an' Jesosy, fa efa naniry ela hahita azy izy, satria efa nandreny aminy ary nanantena ahita famantarana ataony. Ary izy nanontany azy teny maro, fa tsy namaly teny azy akory Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nijanona teo dia nitompo teny fantatra hiapanga azy. Ary Heroda sy ny miaramilany namingavinga azy ka nanao azy ho fiomehezana, dia nampiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary tonga ny sakaiza Heroda sy Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifandrafy izy roalahy talohan'izany. Ary efa nasain'ny Pilato novoriana ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ity lehilahy ity toy ny nampiodina ny vahoaka. Ary indro efa nanadina azy teto anatrihanareo aho, nefa tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity amin'izay hiampanganareo azy. Tsia na dia Heroda koa aza, fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia alefako. Fa izy rehetra niantso mafy indray miredona nanao hoe, vonoa io, ka Barabasy no alefaso ho anay. Nefa natao tao an-tranomaizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonoan'olona. Ary satria tiany Pilato alefa Jesosy, dia niteny indray izy, fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako izay elony tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia alefako. Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka hanombona an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatahany, ary dia nalefany ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olona, satria io ny nangatahany. Fa Jesosy kosa natolo ny ataony araka ny sitrapony. Nanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary raha nitondra an' Jesosy izy, dia nitana lehilahy Kirenianina anankiray atao hoe Simona, izay voavy any an-tsaha ka nampitondra iny ny hazo fijaliana hanaraka an' Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe, ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay ilazany hoe, sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy ninoan-jaza. Dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy, mianjera aminay, ary amin'ny avoana hoe, sarony izahay. Hosea 10:5. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany, atao ahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy roalahy nentina hiaraka ho vonoina aminy koa.
ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoa izy dia teo no namonoany an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny ilony fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovany loka no fizarany fitafiany. Ary ny olona nijanona teo ka nijery, ary ny olona kosa mba nandatsa ka nanao hoe, namonjy ny sasany izy, aoko vonjeny koa ny tenany. Raha izy ny Kristian'Andriamanitra dia ilainy fidiana. Ary miaramila koa ny ome azy, dia nankeo ka nanome azy vinaingitra sady nanao hoe, raha ianao ny mpanjakan'ny jiosy, vonjeo ny tenanao. Ary ny soratra teo amboniny nanao hoe, ity no mpanjakan'ny jiosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy na antona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe, tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny anamelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakana ho ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko eo aminao marina tokoa an'io, ianao hiona amiko any am-paradisa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany, satria ny amaizina ny masoandro ary tritra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Salamo 1:3. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba hijery izany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina mitehitratra. Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilia dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany. Ny nandevenana an' Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa, izay isany Sinedriona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany dia tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataony ny sasany. Avy tany Arimatia tanànan'i Jiosy izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidininy ny faty ka nofonosiny hariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana no lavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa antomotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilia dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana sy izay nampandriny ny faty, ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra.